ary tonga dia anombokantsika iresaka efa misy fantaniana vitsivitsy a mipetraka ao a efa nisy fantaniana ihany koa efa mipetraka melotana anatin'ilay publication ny alohan'ny nanaovana an'ity ty live ty isaky ny alahady ohatran'izao tsika amin'ny enina dia manao live fontsika mba afahantsika mifanakaiky kokoa afahantsika miresaka hoe inona no zavatra mety hoe mampibloquer anareo na inona zavatra tianareo ho resahantsika manokana dia androantsika iresaka makasika ny inona daholo izy teo ny DAW zany hoe ny logiciel de prise de son sy ny traitement audio dia iresaka ihany koa tsika makasika ny mixage zay tena resaka tena miverina foana ary antanin'ny olona amiko foana io dia ho resahantsika makasika ny mixage ho resahantsika ihany koa ny mastering zay tsy dia misy amintsika sady tsy dia malala loatra an'ilay izy dia ho resahantsika amin'ny ambangovangon'ilay izy amin'izao alohan'ny zany zavatra rehetrarehetra zany aloha dia ho tantaraiko zavatra kely nareo satria nanomboantsika anazy atombokantsika amin'ny amin'ny tantara kely ilay izy tantara kely mahafinaritra be mino fa ty tantara kely nareo iresaka makasika ny logiciel aloha tsika ny DAW dia avy eo tsika miresaka ny mixage dia afarantsika miresaka ny mastering raha ohatra ka misy fantaniana eny andalandalana eny afaka tonga dia mametraka foana nareo satria misy latence kely vao tonga dia amiko ilay fantaniana dia amin'izay mba hitako ihany koa zany ilay izy amin'ny fotoana izay tokony ilavana azy nanomboako anazy tamin'ny fotoana izay nanamboana nikitika an'ity taranja logiciel ity zany tany amin'ny taona sadidiko fa voaingakingana ihany izy tamin'ny taona 2006-2007 teo angambany no nanomboka nikitika an'ity logiciel ireto logiciel d'enregistrement reto zany hoe nanomboka nijery an'izany traitement audio zany tena hoe tena tsy mahay ninina mihitsy ngamba tena hoe nandra raha hoe zay ny ahaizana anazy dia rehefa nandra moa misy mpandekama foana ny akaikeny manory dia tamin'izay fotoana izay nanana le CD kely le zarazaraina eny an-dalana ireny tsy haiko hoe tsy zaraina moa zany fa vidina any an-dalana ireny le CD dia CD io misy Fruity Loops dia nainstallena le izy dia mora kely aloha installation dia nanomboka nanao kitikitika teo Fruity Loops logiciel anankiray natao matetika ny olona manao hira moderne tena mampiasa an'izy io logiciel anankiray fanaovana loops zany hoe raha ohatra ka hoe misy loop tianao hiverimberina zany dia izy zany manao anazy zany hoe verimberina tsangijanona eo dia io ianao manomboka freestyle raha ohatra hoe rappeur ianao na ohatra hoe mpanao zavatra mozika hip hop na matetika reny zany tena nampiasa anazy taloha dia reny aloha zany nampiasainy dia rehefa nampiasa an'ireny dia hita fa mora kely no mampiasa azy amin'ny alalan'ny souris tsy haiko raha azoko ampiseho anareo angamba ny pôzipôzin'ilay izy mety mbola misy Fruity Loops atao anatin'ity sura fa misy Fruity Loops atao anatin'ilay izy ato dia ampisehoko anareo ndrasa aloha jereko hoe tafiditra ve zany tokony ho zay ilay izy azantsika aloha le feo akira dia ohatrohatran'izao le pôzin'ilay Fruity Loops ohatrany hoe gamer be zany amin'ilay izy tonga dia n'interface ilay izy somary gamer fa ilay izy mora be satria ny mampiasa anazy tena mbola tsy manana raha tsy manana clavier-mètre zany na ohatrany hoe fitaovana ohatran'izany ianao fa tsy izy afa-tsy ny souris kely ohatran'ity dia tonga dia mametrametraka an'nety fotsiny tikitirana ohatra hoe mandefa zay zao misy an'izay tempo zay ahelantsika kely izy dia mametrametraka point kely amin'ny aniny ianao dia efa manomboka mahavita zavatra dia ohatran'izay ilay izy tsara ohatran'izay zao tsika dia
zay zao tsika dia efa mahavita zavatra kely ohatran'izay. Dia io zavatra io fotsiny no dupliquena dia mahazo be dia be dia apetrapetraka lahatra eto izy dia rehefa amin'ny lahatra eto izy dia vakiny ny zanginy dia mpandrapahavitan'iny dia vitany ery. Zany hoe zavatra tena tsy haiko hoe firy segondra zao zay zavatra nataontsika izay dia efa navita zavatra ohatran'ny inona moa zany raha zany tekno kely tsotsotra kely izay. Dia manampinampy zavatra eto fotsiny ianao ohatran'ny hoe te manao plus ianao raha maka basy dia tendrenao koa ilay mbola tsy velona ilay clavier maître ata. Dia tendrenao amin'ny alalan'ny clavier maître na amin'ny alalan'ny tsy fantatro hoe inona zavatra rehetra ohatra hoe eto zao tendre amin'ny clavier maître zao dia zay fotsiny enregistrenao dia tonga dia manao mozika ianao. Zavatra ohatr'izay. Zany hoe tena mora ilay izy tena raha hanomboka anisan'ny hoe hanao zavatra karazana loop ohatr'izany nefa ny tsy misy clavier maître na tsy dia ampy fitaovana ito Fruity Loops ito dia tena mahafinaritra be. Nanomboka tamin'ny fotoana nampiasako anazy tamin'ny tsy aditiko tamin'izay taona 2006-2007 zay nanomboka tamin'ny version 4 version 4 dia 6 dia 7 4 dia 5 dia 6 dia 8 dia 10 dia version 12 avy eo raha tsy diso tonga dia version 20 dia ito ampiasaiko ito ary zao raha tsy diso mbola version 20 mbola version 20 tsy fantatro tsony zany amin'izao hoe firy na firy fa ny tena tombony ihany koa ty zavatra ty tena ny son izy ty tena matavy be ary isan'ny tena mahafinaritra anahy mihitsy ny mampiasa anazy hatramin'izao ny tena hitako mbola tombony amin'izy ity dia resaka mastering satria ny son matavy be mihitsy tena matavy be mihitsy raha ohatra hoe jerevantsika ndrasaka jerevantsika ny paozin'le mixeur ty zao le mixeur tsy fantatro raha hitan'ny masonao zao izy amin'izao ndrezako atao ngezangeza zao ngamba ngezangeza dia eto zao ty zao ohatra ty zay zao misy an'izay clap zay dia eto ambany etony azy ty zao mpanina panneau gauche droite fa eto amin'ity ambany ty misy an'ity tena magika be ty zavatra ty amin'ny Fruity Loops mizara an'le stéréo izy io ohatrany hoe raha makato izy zao dia lasa mono le son dia zao izy nefa stéréo entsika fa ty izy mbola lasa amélioré lasa exagéré inona moa zany ilazana zany ohatrany hoe lasa tena miparitaka be mihitsy le stéréo dia io zavatra io tena ilaina be mihitsy io rehefa manao mastering tena ilaina be io dia zay ny tena tombony be ilevako ny hitako tamin'ny ty Fruity Loops ty ary hatramin'izao mbola mikitika mampiasa an'ilay izy rehefa manao mastering arakarak'ilay karazana mozika zay atao. Ty moa zany tena marina rehefa indray mandeha tantaraiko anareo indray indray mandeha nisy bandy zay bandy vazaha zay ny telefona na hoe za ozy izy manao rapy fa za ozy izy mandalo aty dia tiako hanao enregistrement aminao dia ozy izy za hoe ok avy zany tsisy olana zany fa inona ozy izy ny fitaovana afaka anaovana enregistrement aminao dia niteneniko anao hoe reto daholo ny zavatra possible dia ozy hoe mety zany fa andalo any aminao dia vao ataontsika ilay izy dia anao moa zany rehefa ingé son ianao ninina plateforme ninina logiciel hoentin'ny olona eo zany tokony ho hainao ny prise en main ilay izy raha resaka prise fotsiny aloha natao dia tonga teo izy dia Fruity Loops no hoentiny zany hoe izy mitondra ny ordinateur any mihitsy dia rehefa mitondra ny ordinateur any izy dia sokafana dia efa atao ny instance sy ny sisa fa za zany mametraka ny carte son nametraka ny inona moa zany ny zavatra rehetra tamin'izay ny micro ny rehetrarehetra ny acoustique mba ho tena tsara zany le prise dia nanomboka nanao prise zay dia
dia za koa moa araka ny efa nazavaiko foana anatin'le reny vidéo reny a hoe rehefa manao prise dia farafahakelina zany maka micro anankiroa samy hafa foana dia nataoko anankiroa le micro dia teto zany nanomboka nanao prise dia manao prise anankiroa efa manomboka tsy dia tena zavatra tena tian'le Fruity Loops loatra aloha zay satria le enregistrement wave zany aloha zany izy tsy dia tena hitako hoe tsy tena pratique loatra aminazy zany zay no fahitako anazy aloha zany mba zany ny point faible hitako azafady fa ohatrany tafokoaka tampoko tsika dia rehefa avy eo rehefa nitohy ny prise zay natao dia nanomboka nanao cœur izy nanomboka nanao double izy nanomboka nanao zavatra zany dia hita hoe lasa ohatran'ny misy problème zany le Fruity Loops le ordinateur tena Core i9 tena ordinateur tena récent ary matanjaka tsara fa hita tao amin'izay hoe tena tsy natao an'izay ty Fruity Loops ty satria manomboka lasa misy décalage kely zany le prise rehefa manomboka any amin'ny 20 pistany lasa tsy miaraka mahitsy tsony le prise atao fa lasa ohatry midécale kely daholo le izy dia lasa midécale milliseconde kely foana le izy à chaque prise vaovao dia gaga zay hoe ahoana dia hita teo moa zany fa tsy tena omby loatra le izy dia nitady so vahaolana hafa zay zany hitako hoe point faible kely le Fruity Loops zany dia zay no mahakasika ny Fruity Loops raha ny fahitako anazy raha ohatra ka hoe arakaraka le olona ihany raha tianao hira moderne ohatran'le nataoko teo zavatra ohatran'ny hoe instant verimberina izy zany tena rapide be fa nefa na izany aza tsy hoe limité amin'izay fa raha anao hira jazz ianao anao hira slow ianao vitany hoe daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ary na amin'ny alalan'ny souris fotsiny aza dia vitany arakaraky ny indray performance anao sy ny fahazaranao miaraka amin'le souris ihany eo dia zay no mahakasika an'iny vinona moa zany no lazaiko akoatran'izay mino fa tsy misy fantaniana mahakasika an'le Fruity Loops aloha hatreto ialantsika aloha zay mahakasika an'iny Fruity Loops iny ny tena averiko ihany hoe le tena avantage iny le son tena matavy be mihitsy raha averiko zao le son teo lasa aloha fa misy solo zany any amin'ny mixeur any dia noho fotsiny ake zany grosse zany tena hoe zavatra efa tena matavy be tena efa enao indray no mifiltre anazy eo manamboatra anazy avy eo rehefa anina fa ny son zany tena tsara dia mastering izy manana tavina son tena mahafinaritra be dia iny son stéréo iny koa tombony be iny arakaraka le zavatra ataonao mastering iverenantsika zay rehefa avy eo mahakasika an'iny mastering amin'ny Fruity Loops iny fa zay aloha ny mahakasika an'iny dia iresaka kely fotsiny tsika angamany mahakasika ny logiciel zay nisany nampiasaiko ihany koa dia ny Cubase nisy fotoana ny namana moa zany tena mampiasa an'izy io fa prise en main zany matetika mitovitovy daholo ihany ny zavatra tena nampiasana an'io zany rehefa manao prise multipiste reny tena tonga dia miara sélectionnena fotsiny hoe reto daholo nalaina dia mahafinaritra be ny resaka traitement audio professionnel kokoa zany ny miasa amin'ny Cubase no Endo reny zavatra ny Steinberg reny satria vao manokatra n'le logiciel fotsiny anao dia manontany izy hoe aiza ny nametrahana ny reto ananao reto nametrahana ny reto dossier an'ity asanao ty dia anao mihitsy zany vao manomboka dia efa mametraka hoe reto dossier reto dia apetrako ato dia zay zavatra rehetra mandeha zany dia tonga dia efa mipetraka zay aloha zao dia efa hita hoe prise en main tena professionnel manao prise ianao dia sélectionnenao reto daholo nalaiko fa ny hitako fotsiny hoe par rapport amin'izy anankiroa zany aloha raha ohatra ka hoe miasa amin'ny souris ianao dia tsy possible mihitsy zay fa mila manana clavier maître ianao minimum dia afaka miara-miasa amin'izay zany hoe hitanao hoe professionnel kokoa le izy
dia tsisy zavatra hita hoe inona ny olana mixage tena mahafinaritra zao aloha zany zao tsy manana an'ilay izy installé ato anatin'ity tsy afaka ampisehoako eto fa mitovitovy ihany izy amin'ny Studio One. Ny fahitako azy ny zavatra tsy teteny zavatra diso eto amintsika eto fa ndrasonge sady zokavatsika ihany hoe aiza misy Studio One ve ato zay ve moa tsisy dia eto zao manokatra Studio One dia mitesta kely anankiray Tranzao le Studio One ajouté anao piste ohatra hoe isany anakefatra dia bam rehetra zao le piste anakefatra dia ireo sélectionnenao fotsiny hoe izy anao entrée ohatra hoe anao prise multipiste zany zao tsika dia L dia R dia eto moa zany zao ty licence ty tsy le licence professionnelle fa licence prime fotsiny ty ngambany dia tsy afaka manao prise mihoatra ny anankiroa afaka manao prise mihoatra ny anankiroa fa tsy afaka manao entrée mihoatra ny anankiroa dia ireo zany zao izy dia mipotsitra an'ilay raiky fotsiny anao dia ohatra zao dia maka ny feonao izy ohatra zao dia maka ny feonao izy dia ny hitako ny avantage tsy fantatro aloha ny Cubase fa ny Studio One hitako hoe à jour kokoa zany hoe tsika maty zao fa 2021 dia izy zany tena efa avancé zany hoe na zao za zao mampiasa ny Logic Pro foana rehefa ato an-trano dia ny raccourci rehetrarehetra amin'ny Logic Pro dia izy tonga dia midetecta hoe inona ny raccourci ampiasaina raccourci amin'ny Logic Pro na ohatra hoe zatra logiciel hafa ianao dia tonga dia sélectionnena fotsiny ty dia tonga dia zatra dia zao tovy amin'ny fampiasako anazy ihany izy dia ohatra zao eto ianao dia efa mahazo ny mixeur eto ny main out dia zay tsy hitako hoe inona moa zany lazaina mijery instrument ianao eto dia presse bonus tsy fantatro hoe maka ty zao passe dia izy tomona maketo ambany eto dia iny misokatra amin'ny passe dia enregistrenao iny dia ohatr'izay ihany koa mahakasika an'iny izy zany hitako hoe ny interface ny professionnelle hitako izy hoe avancé raha anao mozika somary amin'izao fotoana zao ihany koa nefa sady manao enregistrement BTP dia tena tsara ny mampiasa ny Studio One tena tsara mihitsy ny mampiasa ny Studio One tsy fantatro moa le licence professionnelle reny ary tsy fantatro koa tsy fantatro koa ny ahoana moa zany ilazana zany ny zavatra mihoatra le licence professionnelle satria fantatrareo moa zany aty aminay aty tsy afaka manao an'le zavatra angalariny reny fa tsy maintsy zavatra officiel dia tsy afaka manao an'le test an'le izy tsara zany hoe ahoana sy ahoana hoe inona ny tombony ny quantification aloha zany ny midi ny sur hoe afaka quantifiana tsara fa ny wave ve vita Studio One zany tahaka ny anaovan'ny logique sy ny Pro Tools zay tsy fantatro fa isan'ny tena ampiasaiko izy ty ary tena maivana kely ty logiciel ty zany hoe ny tsy mandany espace izy ao anatin'ny ordi tena maivana tsy mila zavatra requis be hoe tsy maintsy mila ty ny inona moa filazan'ireny amin'ny Windows tsy maintsy mila an'ireny pakpak na inona moa le chiffron reny tsy fantatro le izy tsy haiko raha azonareo tiako tenenina tsy maintsy mila codec zay tsy maintsy mila codec reny dia tsy fantatro fa zay ny fahitako ty logiciel anankiray ty dia ho akatotsika izy ty fa iresakitsika ny
Ny Logic Pro mino fa maro nareo no tsy mahalala koa ny Logic Pro. Bam. Hitako daholo ny manao quantification audio ny Studio One. Ay manao quantification wave ny Studio One. Ay mahafinaritra zany, merci. Mahavita quantification wave tsara ny Studio One koa ka. Merci zalahy mamaly fa zao vao mahita. Taonakay mastering ny instrumental na amin'ny Studio One na FL Studio. Mbola ho resantsika izay fa raha hatramin'ny farany ezantsika mba ho fohifohy aloha izy mba tsy ho monamonaina loatra nareo fa jeren'ilay logique tsika zao mbola mahino tsara aloha hatreto lasa aloha fa hijery amin'izay fa lasa mandeha ingana be loatra mantsy. Mbola misy feo hatreto dia zavatra anisan'ny tena hitako voalohany nafinaritra anahy tamin'ny ity Logic Pro ity averiko ihany tsy fantatra raha hainao izy teo hoe izy ity tsy misy fa tsy amin'ny Mac irery ihany, zany hoe raha Windows ny ampiasainao dia tsy misy satria ny namorona azy ny développé azy zany dia ny Apple mihitsy. Dia mazava ho azy zany tsisy afa-tsy amin'ny reto tsisy afa-tsy amin'ny Apple zany misy anazy. Dia ny zavatra tena hitako voalohany tena nafinaritra anahy tamin'izy ity zany ohatrany hoe tsy fantatro raha efa hitanareo GarageBand ny amin'ny téléphone iPhone ireny misy GarageBand amin'ny iPad misy dia ohatrany hoe karazan'le prise en main GarageBand ihany izy fa izy avancé kokoa, izy professionnel kokoa zany. Dia ny zavatra tena nanaitra anahy izy misy batteur misy batteur misy intelligence artificielle zany ao aminazy afaka tonga dia manampy anao ohatrany hoe za zao hanao prise na gitara anankiray dia ny zavatra ataoko voalohany maka an'le batteur ohatr'izay fotsiny dia eto zao percussion zao no ilaiko dia zay fotsiny zao dia efa mahazo kirizana. Dia avy eo eto dia efa mahazo shimps jerenge. Zay dia raha tiako hitendry moramora izy dia ampidinika aty ambany, hitendry mafimafy izy ampiakariko eto ambony sy ny sisa tianao complexe kokoa izy maka aty amin'ny droite zany hoe misy an'ilay intelligence artificielle zany ao anatiny. Dia zao koa reny logiciel rehetrarehetra toy ireny misy banque de son efa miaraka aminy daholy fa ny an'ity inona moa zany ity Logic Pro ity ny anazy tena hoe tena haute qualité. Za zao tena tsy mampiasa an'ireny ohatra hoe contact na zavatra ireny, za tsy miteny hoe ratsy ireny fa mba tsy hanavesatra kokoa le matosy hoe mbola plugin hafa indray koa nefa izy manana tsara dia ny anazy ihany no amboariko, ny anazy ihany no nataoko satria tena tsara be ny qualité ny zavatra, ny qualité an'ilay banque de son zany na zay zao iny ohatra dia manampytsika ohatrany hoe manampytsika anankiray indray ohatra hoe maka org tsika dia eto dia org dia hitanareo ito fa org dia tena dia misy tirette io zao tena d'origine aminy io zao fa tsy hoe m'installe B3 sy ny sisa fa io zao efa d'origine aminy dia haute qualité mihitsy ny son dia izay ny zavatra tena hoe tena nanaitra anahy. Dia faharoa manarakaraka an'izay ny option rehetrarehetra misy amin'ny rehetrarehetra moa zany efa misy ao aminazy daholo, izay no mahatonga anazy ity tena ampiasaiko. Raha ohatra ka ianao zany tena olona hoe tena créatif ianao manana gitara fotsiny ianao manana zavatra ohatran'izany dia tsy mila hoe andeha hanao kirizana na andeha hitape kirizana amin'ny clavier indray fa tonga dia izy efa manana. Ankoatran'izay moa tsy voatery hoe kirizana io fa efa misy batteur koa aminazy raha ohatra hoe tianao hoe batterie koa ilay izy ohatra.
dia izay dia izy manao break ho azy eo aty amin'ny farany aty afaka ovaovainao ilay break raha ohatra hoe tianao compliqué kokoa rapide be dia misafidy fotsiny ianao hoe iza leçon na batterie tianao afaka mivoaka multipiste koa batterie rehetrarehetra sy ny zavatra rehetrarehetra zany tsy ho resantsika hoe ahoana ilay izy koa tsy publicité anty akory nataoko fa manazavanareo fotsiny aho hoe ny antony mahatonga anahy tena hoe nitady nifikitra tamin'ity ary nahatonga anahy anisan'ny tena hoe lasa nivadika maka mihitsy moa hatramin'izay izy ity satria tsy mibug mihitsy eto zany zay no mahakasika an'iny tsy fantaro raha misy manana fantanina nareo raha tsy misy manana fantanina betsaka ny zavatra tsy voambarako ato anatin'ilay izy ary tsy hoe zay koa ny tena hoe zavatra velarintsika eto dia lasa anina be ilay izy fa hiditra amin'ny resaka mixage sika dia raha ohatra ka tsy misy manana fantanina nareo amin'izay dia hiditra ao anatin'ny mixage sika zay angambany ny zavatra tsara ho fantatra aloha amin'ny ity resaka mixage ity resaka lava be izy ity fa izy ity tsy zavatra vita vetivety fa izahantsika foana ilay izy zay moa ny antom-pisin'ity tuto son gasy ity mba ho azony rehetra ilay izy raha so aloha fa tonga dia ilay fantanina be dia be no hitako eto ambaniko eto fa mahakasika ny mixage ny zavatra tsara ho fantatra aloha dia zao mahakasika ny mixage ny mixage tsy miracle amin'ny mixage tsy miracle amin'ny mixage ny zavatra tiako tenenina dia zao ny technicien nanao an'le prise ihany ny technicien tokony hanao an'le mixage ohatrany hoe raha ohatra hoe le olona paka sarin'le clip ihany no manao an'le montage n'le clip iny izy mantsy mora fantatrareo mora hita maso kokoa le izy zany hoe ianao nanao an'le prise raha ohatra ka nanao défaut ratsy ianao tamin'ny misy izay vao tonga aloha ny fantanina gratuit ve le Logic Pro tsy gratuit le Logic Pro misy vidina le izy fa tsy adidiko tsony angamba ny vidin'le izy no tena marina kasika monitorina ve na mitoboka ahoana resantsika aveo ny mahakasika ny fantanina hafa ao anatin'le izy fa iverantsika raha ohatra ka manao sitsika hirahira milamindamina ihany raha ohatra ka manao prise tsika dia tadidiko fa raha ohatra ka nanao défaut tsika tany amin'ny prise dia tsy ho avitra mihitsy iny any amin'ny mixage zay no mahatonga nyty tuto son gasy ity hoe mbola tsy manomboka le resaka tuto na mixage resaka rehetrarehetra fa tsy maintsy mbola ohatrany hoe manome antsika n'le base mihitsy aloha hoe zao daholo ny zavatra tokony atao rehefa manao prise zao daholo zavatra tokony ananana rehefa alohany hanao prise reto zavatra reto ny tokony ho tsara ho fantatra mba hazahoana mahazo qualité tsara rehefa manao prise ny fitambaran'ireo zavatra ny prise tsara no mahatonga ny mixa tsara zay zany le tiako tenena amin'le hoe tsisy miracle na amin'le resaka fanaovana prise tsika moa zany any ankamaroany any Madagasikara tsy dia manao resaka prise wave loatra fa resaka midi daholo batterie midi clavier midi gitara midi sansisa midi reny izy ngamba ny lasa ohatrany ataoko hoe entre guillemets hoe fahazaranao sy ny sofinao fotsiny nitondranao an'le izy raha ohatra hoe zay le izy sy nitiavanao anazy fa le tena asa ao anatin'le tena mixage mbola lalindalina kokoa no izay zany fa ny fomba fanaovana anazy fomba fanaovako anazy aloha no zaraiko anareo voalohany indrindra aloha zavatra ataoko aloha rehefa vita ny prise dia alamiko le izy averiko alamina zany hoe avoakako wave daholo izy rehetrarehetra wave 24 bit 4400 na 48 arakaraka le izy dia avoakako daholo aloha zay no zavatra voalohany ataoko dia alahatra atao anatin'ny ndraso asiko sary amin'izay mba falifaly kokoa nareo mijery an'le izy fa
pam 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 vetikely fotsiny parapivoaka an'le sary ty de sotroko le hirahira fa manjary variana ito zao misy an'ity son prise anankiray ty ty prise ty moa zany de nataoko manokana fotsiny androany izy ty mba ampisehoana antsika tsirairay avy ohatranao na le izy alahatro daholo fotsiny aloha le son na prise rehetrarehetra alahatro daholo de rehefa alahatro eo daholo izy de aveo asina lokony izy mba ho fantatrao tsara le izy hoe ty ava tsy hitanao tsony mantsy io rehefa tena be debe eto zao tsika mbola resaka tsy fantatro hoe firy 54 piste zao tsika eto mbola 54 raha fa rehefa tonga any amin'ny 250 zay io de sahirantsika sahirana raha tsy misy anarany tsara le izy de misy lokony tsara zany hoe alamiko tsara aloha zany le izy de ataoko agréable tsara amin'ny masoko le izy de groupeko par dossier ohatra hoe ty zao vocal zao ty de ty zao micro anankiray hafa de ty ambany ty micro anankiray hafa fa prise anankiray ihany de nanaovany zareo anazy ito moa zany prise efa vita tany aloha tany efa manty ara moa zany le olona piranito fantatrao ngamba izy fa alefako eo izy de ho fantatrao izy de alainy zareo anankiroa le izy de maka micro anankiroa samy hafa izy mba ahafahan'le panneau mixage misafidy zay tiany ahafahany manao an'le izy azonareo zay mahatonga ana miteny foana hoe mangala foana nireny carte son deux entrées reny rehefa deux entrées reny de am'izay mba rehefa manao prise anao de maka anankiroa de tsara kokoa am'izay aveo rehefa manao mixage anao de misafidy zany hoe zay zavatra zay zao de fa anisany mampandroso rapide le mixage aveo de double reo zavatra rehetrarehetra zao double daholo zao reo zay 54 zay zany divisé par 2 zany hoe vitsy any zany le izy ndrendray ara moa sasany ohatran'ny akoatrany hoe zao ito maty zao iran'ny Michael Jackson zao ito ohatrany hoe anatin'ny album hafa zao izy misy karazana micro mihitsy anakefatra alainy mba de misafidy anao zany hoe ty ny karazana micro mety eto kokoa de anao zany misafidy an'le izy aveo hoe ty ny tiako na ohatran'izay de rehefa voalahatra zay de rehefa voatambatra izy zao izy rehefa mitambatra zao izy de lasa endrika ohatran'izao de hoana io zany aloha zany ty zao vocal Michael Jackson ty zao efa avy miaraka mira aminy ty zao cœur de batterie basse de strings hatrany de vita zay de manadio am'izay anao manomboka mihaino anao hoe rasangatsika zao akanankiray hop Your love's got me high. I long to get by. This time is forever. Love is the answer. Inareo zao zany teto zao ny hira This time is forever. Love is the answer. de eo izy tsy mihira ntsony izy eo fa le son avy any amin'ny kasikany no capten le micro de zany hoe lasa bruit ohatrany hoe lasa bruit de fond ratsy zany de reny am'izay aveo no manomboka diovina de rehefa madio indray reny tsirairay mihitsy le izy zany hoe hitanao eto zao le izy hoe ohatr' zao le izy eto zao tsika raha manda Then tell me just what will I do? You know I do, girl. Enao mihitsy ndraindray rehefa misy an'ilay tanan'le mipopoka reny de enao eo le izy de reny zany diovina tsikelikely zany hoe tapahanao le izy ohatra de asianao fedy kely mba tonga le izy mba azonareo ka mba antiko tenena ohatrany hoe de ty zany zao ohatrany miala ohatra zany de lasa madio kokoa le izy aloha manao andreny tsirairay mihitsy toa zay mampiasa kety
satria le gety tsy aloha manao andray toy zay mampiasa gety zay fotsiny angamba tena hitako hoe efficace raha ny hevitro aloha zany vita reny madio reny de manao sélection am'izay hoe inona no tiako hitondrana anazy par rapport an'ireto micro anankiroa reto ty zao no tiako kokoa na ty no tiako kokoa de atao zao ny safidy an'ity faharoa ty de zay de inona nataoko manaraka an'izay manomboka fahatelo am'izay manomboka enonao hoe inona misy S manana be ve azonareo le S le ndraindray matsiro rehefa mila de de mila asina DSR na ndraindray koa izy mitohaka micro be de misy an'le p reny de reny manomboka jereko de manomboka esorina tsikelikely zany reny. This is my life and I want to stay you for always. Zay zao mihitsy an'le Z. Stay you for always. Fa zany hoe zany aloha zao tsy de tena hoe makareny tsofina be loatra de hatreto aloha tsy maninona de rehefa vita zay zavatra rehetrarehetra zay de manomboka manao balance maina am'izay zany alefako daholo izy rehetrarehetra de alefako am'izay zao izy rehetrarehetra esoriko ny effet eto zao tsisy afa-tsy ity zao ny effet eo tokony hoe zavatra tena simple be zao eto mbola tsisy ninina mihitsy eo de alefantsika ilay hira. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and warning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel. De zay zao mahakasika leny de rehefa vita iny balance ohatrany hoe maina aizikiziko tsara daholo zany le izy ohatrany hoe de zao tandremo rehefa manao mix meno zavatra meno an'le izy mafy loatra satria indraindray anao rehefa ohatrany hoe meno an'le izy mafy de ohatrany eritreretinao hoe tsara le izy indrindra rehefa manao solo de ohatrany entanao hoe tsara le izy rehefa mafy de ohatrany hoe raha ohatra hoe misy eninao ambanimbany de hoe ty ratsiratsy kokoa de améliorenao hoe tonga ianao de ampiasa comp na zavatra ohatran'izany tandremo zany fa mamitaka reny tena ataovy ambany daholo mihitsy zao maty daholo zao reto limiteur 106 reto amin'ny master de ambany tena jouena ambana mihitsy de zao nanaovako anazy zao mbola nataoko mafimafy daholo aloha zany zao vocal fotsiny am'izao satria ametraka an'le reverb any bus de eto no mipetraka le fanontaniana apetraka le olo hoe inona no mahasamihafa an'le pré-fadeur sy ny post-fadeur de azavaiko le izy ohatra ty zao misy an'ity voix ty de ndrasonge jerevantsika atao amin'ny mix atao sady mijery an'le resaky nareo ety any azavafana rehefa tavitra fa tsy maraka eny aza matahotra fa ao ihany aloha io mandritry ny eo amin'ny semaine eo de avy eo izy mety hovavantsika ihany ty le voix le Michael Jackson atao le lead zao ito de ametraka bus tsika raha hoe esoriko mihitsy ty aloha bam tsisy de mira izy. I hear your voice, so I call your name. Whispers and warning. Raha zao asitsika le fait zay fanataoko teo reo moa zany juste hoe ty zao coupe bas fotsiny ty de ty manala an'le rivotra be le rehefa mitohaka an'le micro zay pa le bas médium zany io zao de ty c'est la vocale ty juste manome grain kely tanareo misy clarté kely manome présence an'le le voix satria ny voix d'homme tsara raha misy an'iny clarté kely ambony iny
Heaven's glad you mba hisy mba hisian'le dinamika kely any amin'le tononkira zany mba marqué kokoa ilay izy dia zay ny lavana an'iny a dia zay nametrako an'iny zao I'm a so proud to say I love zay fotsiny ohatra tsy mbola misy DSR io a dia ametraka an'le puce ahoana moa le préfateur sy postfateur ity volume ty an'ny ty a io natsoina hoe fader ty amin'ny clavier ko ato moa zany dia afaka miregle an'io zao tsy mikitika n'inona fa ato amin'ilay clavier io natsoina hoe fader a dia le préfateur alohan'io fader io dia le postfateur aorianan'io fader io zany hoe raha ohatra zany ianao ka manisy an'le effet zao tsika ohatra hoe ty a ataontsika ato dia hito izy zao manontany hoe post panne zany hoe avant an'le panne hito ve sa après dia ty post fader ty a après an'ty fader ty zany hoe raha ohatra zany a rasange alefatsika ato amin'ny puce 1 zao izy a reverb zao io a dia zao izy a post fader dia ty ny niveau-any a your love thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high. I long to get by. dia rehefa ampidintsika ty volume ty dia inareo fa tsisy ninina le izy tsisy ninina satria miankana amin'ty fader ty a ny niveau an'le effet zay izy a raha post fader fa raha ohatra ka atao amin'ny préfader izy a dia tsy miankana amin'ty zao a Can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high. tsy haiko hoe eninareo zany eninareo le izy raha midina ary ty a raha midina 0 ary ty a dia tonga any amin'le effet foana le son par rapport an'le gain an'le niveau d'entrée an'le le piste zay le anton'le préfateur sy le postfateur zany hoe nenahy moa zany tsara ataoko postfateur foana eto satria rehefa vita eo a dia asiana manisy automation na hoe eto eto ty vocal ty misy niveau miakatra kely a eto eto ty midina kely zany hoe zavatra automatique zany le izy a dia tsara hoe mifanaraka amin'izay koa le effet fa tsy hoe midina le voix dia le effet mafy be aorianao ihany a dia zay zavatra zay ny anton'le postfateur sy le préfateur dia verina atao amin'le mix tsika vita zay a dia manomboka mametraka bus anaovana effet eto zao effet court zao iny reverb court iny mba tonga an'le effet ohatran'ny somary vintage My life ain't worth living if I can't be with you. I just can't stop loving jereo le enregistrement zareo tout est clip I just can't stop loving you. dia zay ny mahakasika an'iny a rehefa vita iny a dia ataoko amin'izay ny mix an'le izy a zany hoe efa vita pré-balance rehetrarehetra zany a dia manomboka manisy effet a tsirairay a zany hoe fanaovana effet koa iny mbola ianarantsika fa eto zao a effet anankiray a zao a nena sy le vehivavy a le izy ty moa zany duo dia omena filinina kely aty amin'ny panne kely gauche kely juste ohatrany hoe dimension kely fotsiny le izy a dia droite kely amin'le dimension mba tonga an'le duo ohatrany hoe mba tsy tonga dia mono be eo ampovoany eo izy roa dia zao nanaovako an'io a dia ny effet anankiray ihany a mandeha amin'izy roa amin'izay mba ohatrany hoe ao anatina trano anankiray izy roa fa tsy hoe anankiray ary anaty ala dia anankiray ao amin'ny dozy ohatra mihira fa rehefa samy amin'ny dozy dia samy amin'ny dozy a rehefa samy anaty ala dia samy anaty ala zay mahatonga an'izy hoe atao bus le izy a mba ho lasa effet anankiray ty daholo zany no miregle anazy rehetra dia volume an'le effet moa zany zao ty And ihany if I stop, then tell me just what will I dia zay ny mahakasika an'iny vita iny a dia mixeko daholo a miaraka amin'ny effet a dia rehefa vita mix a dia avoaka just can't any stop amin'ny izy rehetrarehetra zany avoakako any amin'ny moins 12 ihany izy na ano any zany hoe maka marge be dia be mihitsy zany any amin'ny master zany mbola tsisy limiteur tsisy ninina mihitsy io a fa vita fosiny zay a dia avoakako any raha ohatra ka hoe tianao hoe hisy compression kely le izy mba
mba hisy douceur le izy a de azonao asina compression kely zany hoe ny attaque-le izy ataonao long any amin'ny master satria ny master tsy tsara zavatra tonga de mikepoka be ao manjary vao kepoka le izy. Zay de hitako daholo le ndraso hijery fantanina amin'izantsika zay no mahakasika ny zavatra rehetra nataoko aloha mpandrabatonga eo amin'ny zay zany natsona hoe vita le mixageko zany eto zao zavatra vao nataoko vao maly io fa tsy hoe vao nomaniko fotsiny io an'le zavatra androany zany hoe tsy zavatra mbola tena ok io zany fa zavatra exemple zany de hitako le message hoe mba le fasolien zany mba afahana mahazo an'le hira teo tena alevako aminareo ny lien misy Jackson vitsivitsy ato misy 64 piste misy PDB ato tsy hoe PDB fa misy hira telo na efatra eo ngambany Jackson afaka zareko aminareo le izy raha mba inarinareo mix zany de mangataka vidéo mba tsy fafana rehefa vita live fa tsy nahatratra na androany saika mba nytany hoe misy autotune avy amin'ny Audacity tena tsisy autotune de logiciel anankiray hafa mihitsy fa arakaraky le dao ampiasainao de misy ato anatin'ity zao misy ihany koa zany hoe za zao eto tsy mila mampiasa zavatra hafa fa misy ato anatin'ity misy hoe pitch correction de zay sika mba zay de misy manontany hoe manao ahoana ny tokony ampiasaina raha manao prise instrument à fond ny disposition fipetrany raha mampiasa micro roa ohatra sarotsarotra kely zay fantanin'izay fa arakaraky ny position anao ihany io ny micro tsara ampiasaina rehefa mampiasa an'ireny instrument avant reny na ohatrany hoe instrument mafy be ny gain ny volume zany de anisan'ny tsara tena ampiasaina an'ireny aloha zany de ny micro dynamique SM57 ohatrany ndraikidraikitra kely izy fa tsy fantatra hoe micro dynamique SM57 reny na ohatra hoe misy micro misy pad -15 na -18 décibel reny de mety ihany koa raha ohatra ka tianao misy dynamique kokoa le izy de micro condensateur reny azonao ampiasaina raha ohatra ka anankiroa le izy de afaka ataonao manoatra an'izao zany hoe samy mitodika makany izy zao ohatra hoe manao prise zany ianao ohatran'izao de avaty le instrument anao de ohatran'izao de am'izay mahazo an'le capsule samy anankiroa tandre moa raha vao tsy mifanitsy tsara le capsule ao anatiny raha ohatra hoe sendra micro anankiroa samy hafa mety hanana problème de phase nareo de ataovy ohatran'izay raha ohatra hoe na raha ohatra hoe tianareo ahazo son stéréo koa de misy an'le micro à cigarette reny misy moa atao ankody fa tsy haiko raha afaka ampisehoako anareo vetivety misy an'itony type micro condenseur type cigarette tony de misy an'itony fitazomana anazy tony de apetraka ao eto ohatran'izao le izy de ny ilany koa ohatr'izay tsy ho alaiko le izy fa lany eto ny fotoanantsika de fampitsofoka reto manao 90 degré de avaty ny instrument avant anao de mahazo stéréo ianao am'le izy raha ohatra ka afaka PDB ny zavatra azo atao afaka iarahantsika mijery zay raha ohatra hoe tianao fa ny tsara de manana micro anankiroa foana rehefa manao prise fa inona kay logiciel to de misy autotune tsy de tena fantatro loatra aloha le autotune nge resaka correction na pitch na pitch tsy voatery hoe autotune ihany fa misy PDB misy an'le pitch proof zao ohatra gratuit
gratuit zany dia azonao ampiasaina amin'ny logiciel rehetrarehetra mihitsiny. Raha tsy diso andrasange zaraiko aminao ihany aloha le écran dia ahitanao anazy. Ty le izy AGN musique tsy correction na pitch io fa anaka harmoniseur diso mialatsiny fa io ihany koa harmoniseur zany hoe afaka manisy 3e voix 4e voix sansisa fa io zao gratuit io zao tsy misy vola aloha dia mijereva an'izay fa misy alternative na pitch gratuit dia izay logiciel mahazatra anao dia afaka ampiasainao fa tsy voatery hoe misy an'izay. Dia inona koa ny fantanina ny Studio One misy Melodine anisan'ny tena tsara la connexion ny Melodine tena nampiasaiko izy io tena anisan'ny tena tsara. Ny olana kely fotsiny izy en fait manao bip chaque fois zany raha ohatra hoe misy zavatra ataonao correction dia enregistré iny aloha zany iny dia avy eo amboarina le izy dia mametraka an'iny izy quelque part anatin'ny ordinateur anao. Dia zany hoe raha manao correction be dia be zany anao dia micumule be dia be anatin'le ordinateur anao any ambadika any daholo le zavatra rehetrarehetra dia anao zany mila mamafana iny avy eo raha tsy mamafana iny anao dia mefeno ny stockagenao. Dia zay no mahakasika an'izay inona koa le fantanina fa makasitraka anareo aloha mba manao anatsara an'ilay izy sy le mipartage satria tonga dia tsoriko hoe aty andafy ny bande rehetra mpanao son sy ny studio fanantona daholo dia fampiresaka misy groupe dia tena mifanoro fa tsika any Madagasikara ohatrany tsy haiko hoe samy miseho live sa hoe samy teo grand ve dia hoe tsisy mifanampy araka ny tokony ho izy mihitsy na indraindray hoe vola foana tsy hoe manakihana fa tokony fanampy tsika mba hahatonga an'le izy mba hahatonga an'le produit atsika ho tsara zany mba tsy manoro voany. Dia salama ny kasika monitoring ve tena tsy mitoboka mihitsy dia ahoana no ahafahana mahafantatra son tena tsara amin'izay son tsy mitoboka izay raha no mixage sy mastering amin'ny alalan'ny kasika tena mbola tsy mahay mihitsy za manontany ka le resaka mitoboka sy tsy mitoboka ianao mihitsy zany no mizatra ny son tsy mitoboka dia izay hira rehetrarehetra efa zatra efa henao tamin'ny son mitoboka ianaro mihaino amin'ny son tsy mitoboka dia rehefa zatra n'le son tsy mitoboka ianao dia hainao tsara manavaka hoe zany son zany tsy mitoboka izy henoko fa rehefa avy eo io mety mitoboka zany hoe iny zany expérience anao amin'ilay sofina ihany zany iny fa ny son casque moniteur zany tsy mitoboka zany akory tsy midika hoe tena plat tena hoe tena son défaut izy fa samy manana ny maha izy azy daholo ny casque rehetrarehetra misy sasany ohatran'le natoroko nareo zao le BR dynamique iny zao monitoring entre guillemets ny ilazana azy fa mivoboka ihany agressive ihany ny gravin'iny. Dia aizako somary avereny kely le teo le tamin'le zavatra tapaka teo zay fa angambany taraiky mihitsy milay zoko mampita fahalalana merci zala tsy mandeha ny feo misy akizy milala télécommande tapaka le son tsy maheno tsony azafady avereny kely misy manana fantanina ve tsika aloha makasika an'le resaka mixage teo ahoana kay manao mastering ny instrumental iny hojerevantsika avy eo ny resaka mastering ngambany fa raha ohatra ka hoe misy par rapport au mixage aloha dia azavaiko atsika eo ihany fa ilaila ihany tsika izay nanao direct efa adiny iray zay angambany maraparana anazy tsika mba tsy horeraka be miarahaba inona ny traitement atao amin'ilay tsara feo loatra ireny dia mivoaka be ilay izy avy eo inona ny traitement ndrasa aloha ataoko endrika ohatran'izao ilay izy amin'izay mba miara-mamaky tsika raha azo atao ohatran'izao mantsy zao le set koa zao miarahaba inona ny traitement atao amin'ilay tsara feo loatra ireny dia mivoaka be ilay izy avy eo resaka timbre vocal mihitsy fa tsy pitch fotsiny rehefa ilay mitendry iran'olona ireny zao
dia afa mihitsy ilay MP3 dia rehefa répétition nefa tsy arak'izay tena tsy azoko io fanontaniana io tena tsy azoko io fanontaniana io fa raha ohatra ka afaka zavainao kokoa dia mba hazavao afaka iresahana kely ve mahakasika an'ilay sonara ilay sonara tsy dia tena nampiasan'izy io loatra ako fa ny logiciel mitovy presque mitovy daholo ny zavatra tiako tenena zany dia zao raha ohatra ka avy eo Analakely tsika no andeha ho any Itosy dia mandray 133 tsika dia ny tomobile ho raisitsika ao anatin'io mety hoe inona moa zany mety hoe Mercedes cassette na mety Mercedes Sprinter na mety samihafa fa tsika ho tonga any Itosy foana tsy hoe raha ohatra hoe mandeha an'ilay Sprinter tsika dia efa tonga any Itosy tsika dia tsaratsara kokoa ilay endrika Itosy fa le zavatra final ho avoakatsika zany mitovy foana ihany ilay izy par rapport amin'ny expérience atsika sy ny fahaizantsika mamoaka an'ilay créativité atsika fa tsy hoe ilay hito aloha ny tsara na hito ny ratsy tsy resaka izay ilay izy fa ohatrany hoe resaka transport fotsiny zany io makany fa ho an'ny aty ivelany aloha zany ny anisan'ny tena ampiasan'ny olona aloha voalohany indrindra dia ny Pro Tools dia ny faharoa manarak'izay dia Logic Pro tsy dia tena zay aloha zany ilay izy Pro Tools Logic Pro dia avy eo fahatelo Studio One Cubase eo Studio One Cubase zany hoe ianao zany tsy maintsy hoe ireo zany aloha zany tena tsy maintsy hainao raha tianao ka tianao hoe fampiresaka amin'ny namana rehetra fa izy indray any amintsika tsy solana iny zany hoe zay tenako izay zay soanao zay mahazatra anao za miova amin'iny fa zay hatsaran'ilay izy no atao misy session mastering ave amin'ity nazava kely fotsiny alohan'ny amarana antsika anazy io mastering io resaka mixage tsara angamba resahana ilay mixage temporel ohatrany hoe panne miova avant refrain niveau miakatra indraindray fa tsy mitovy hatramin'ny farany ho resantsika iny misy traitement acoustique ave ito studio ito studio aiza io studio inona le tiany tiavina raha tovery antanina hoe atao trano ve resaka mixage angamba resana kely temporel ohatra hoe panne miova avant refrain niveau miakatra indraindray fa tsy mitovy hatramin'ny farany eny ho resantsika tsy haiko raha arakinareo tsara tsy haiko hoe iza ny tena naharaka hatramin'ny farany teo aloha raha ohatra ka mbola naharaka ianao dia asevo an'ilay j'aime kely aloha dia hitantsika hoe naharaka hatramin'ny farany dia hotoizako amarana antsika anazy ilay mastering ataontsika fohifohy ilay izy amin'izay ho azontsika ny fandehan'ilay mastering indray ingaiko kely ty dia amin'izay mba mitraka kely indray afa ito misy anahako ito tsy misy traitement acoustique ato fa nizaka fotsiny eny ny meuble moa zany anisan'ny mahatonga ny traitement acoustique ihany ny tapis meuble dia ny fahaizana mametraka ny fitaovana dia zay no anisany eny are toizantsika mahakasika ny mbola misy fanontaniana vitsivitsy petraka ato akoatran'ilay traitement studio teo zay ngamba ny sura hoe enonareo farany dia fanontaniany Erzo raha te hafeny resaka son ve inona kay dingana tsara atao voalohany misaotra indrindra raha tena te hafeny resaka son dia dingana tsara arao aloha eto amin'ity page ity mifeny vidéo efa maromaro ahafahanao manomboka sy mieritreritra an'izay lalana tokony andehananao mba ho fantatrao hoe inona ny mety dia arao aloha ito afaka manoronoro ito na izany naty zany araka ilay anteneniko teo tsika namana tena mba mifanoroza ny zavatra tsara dia zay inona ka dingana tsara atao voalohany ny tena tsy afaka olazaiko eto zany tena tsara aloha dia manantona mpampianatra mihitsy mba minise anao mahitanao aiza ho aiza misy anao dia mba amin'izay anao afaka mandroso plus rapidement
dia misy fanontaniana mahakasika ilay mixage fandrafiverina tsara kokoa ve ny rendu raha mampiasa compresseur externe rehefa amin'ny prise na aiza izany hop lasa aloha fa aiza ilay fanontaniantsika teo tsara kokoa ve mampiasa compresseur externe na rehefa amin'ny prise na rehefa mametraka anaty mixage any mety mahakasika ny fitaovana analogique ilaina ny fitaovana analogique ary indispensable ny fitaovana analogique fa zao nefany raha ohatra ka manana fitaovana analogique ianao ka tena haute qualité tena top raha ohatra hoe manana an'ireny universal audio reny ianao na ohatra hoe tsy fantatro marque tena tsara dia izay no tena hoe tsara ananana an'ireny sy ampiasaina an'ireny fa raha ohatra ka mbola zavatra entrée de gamme dia aleo tsy mampiasa an'ireny fa tsy potika vao mahay potika ary ny son raha ohatra ka tsy mahay an'ilay izy fa zao foana ny anazy zavatra tenainiko amintsika raha ohatra ka vao manomboka na tiako tenena hoe na tsy vao manomboka azy tsika fa tsy manana expérience betsaka loatra ianaro aloha amin'izay fitaovana anananao eo ilay zavatra atao ohatra hoe za zao eto manana compresseur andrasonka asehoko anareo amin'ity poziny tokony hitanareo amin'izao zao mampiasa an'ity inona moa ny anaran'izy ity préamp mampiasa an'ity préamp ity DBX 286S ity zao dia ampiasan'ny radio rehetra mihitsy aty io mahatonga feoko somary matavitavy sy mahafinarinaritra io ndrasonge isorontsika mihitsy ilay izy isoroko mihitsy zao ohatran'izao zany zao ny feo an'ity micro ty fotsiny raha ohatra ka tsisy ninina tsy haiko raha mahino tsara nareo dia ohatran'izao izy rehefa misy dia io zao za zao mampiasa an'io satria fantatra hoe ohatranao na feo an'ity micro ty rehefa tsisy an'io dia za koa mahafantatra hoe ohatranao ny feo an'io feo an'ilay izy rehefa misy an'io dia hitako hoe mahatsara anazy ve sa maharatsy anazy dia zay zany hoe raha ohatra ka efa manana expérience ianao efa hainao efa hitanao ny lalana andehananao dia tsara ianao miditra amin'ireny fitaovana analogique ireny fa raha ohatra ka mbola tsy manana an'ilay base mihitsy ianao zany hoe ohatran'izao son an'ilay izy dia aza miditra amin'ireny aizytsika teo mety firy eo ny fréquence ambony tokony mbola hoen'ny sofina raha so matetika manko rehefa melehibe dia tokony ieza mihitsy ilay izy ny tena marina ny nominal zany ohatrany hoe raha ohatrany hoe olona mitovitovy atsika zao tsy fantatro hoe amin'ny firy taona eo dia manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20,000 hertz zany hoe manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 kHz zay no tokony hoentsika raha mbola kely ilay zaza dia araky ny science mbola mihoatra zany io zany hoe mety mbola maheno infrason kokoa izy dia mety mbola miheno mihoatra an'izay mety maheno ohatrany amin'ny 22,000 any izy na 26,000 tsy fantatro za ta mbola kely mbola tsy nandetecte an'ilay izy loatra ohatra zay fa rehefa melehibe ny olona dia mamemikatona indray zany hoe mety tsy dia maheno any amin'ny infrason sy any amin'ny ultrason zany hoe rehefa tena antrantra zany ny olona mety ohatran'ilay MP328 kilobit reny alina zany hoe mety amin'ny 14,000 eo dia tapitra tsy mbola tonga tany amin'izay fa zay ny araka ny science dia zay izy moa tsy nanome hoe firy loatra ilay fréquence exacte fa tena marina zany ary tsara ho fantatra zany dia zay amaranantsika anazy resaka mastering efa lasa vitsivitsy izy tsika no tafiaraka ato satria no ny amin'ilay avy amin'ilay zavatra tapatapaka ireny zay tena ialana tsy nitateraka ilay mastering io mastering io ry zareo dia asa anankiray tena indispensable izy io indispensable zany hoe tsy azo atao tsinitsina ary tsy azo tsy rarahina mastering io dia asa anankiray mihitsy izy io aty dia misy technicien anankiray juste mastering fotsiny nataony juste mastering fotsiny zany hoe misy zany ny ingé son manao mixage tahaka an'ilay nataoko teo ohatrany hoe vita zao iny dia avoakako any amin'ny -12 iny ka hatramin'ny -6 décibel iny dia vita iny dia meko indray ny ingénieur manao resaka mastering fotsiny dia ny zavatra natao anatin'io mastering io dia zavatra anankiray ohatran'ny mixage ihany zany hoe mixage
manao ohatrany hoe piste par piste ianao dia balancenao tsara dia izay izy ny vita mix fa ny ny mastering indray ohatrany hoe piste anankiray no ho amboarinao zany ohatrany hoe iny piste efa final efa vita efa mix iny iny indray no traiteny be dia be ny zavatra ho ataony ao anatin'io manao analyse izy dia jereny hoe inona ny fréquence raha ohatra mantsy ka misy hira anankiray zao ohatrany hoe alefanao tsy mitovy mifanenon'iny aminao natao mobile tsy mitovy mifanenon'iny amin'ny telefona tsy mitovy mifanenon'iny amin'ny rehetrarehetra amin'ny plateforme isan-karazany dia izay zavatra izay no amboariny technicien manao an'ilay mastering ilay izy no mahafantatra hoe mahafantatra ny inona moa zany tena ilazana an'izany hoe ny enveloppe le hira mihitsy le izy hoe ohatra hoe ny graviny ity tokony hisy compression parallèle dia tokony ahoana re zany tokony hisy zavatra asiny zany mba hahatonga an'ilay grave hoe lasa matafitafy foana le izy ohatra hoe rehefa mandeha amina enceinte bluetooth izy ohatra zany hoe ny technicien mpanao mastering mihitsy zany no manao analyse tanteraka an'ilay zavatra efa vita mba hahatonga an'le izy isadapta amin'ilay zavatra rehetrarehetra mba hahatonga tsy hoe isadapta moa zany fa hahatonga an'le son tsy ova ninona zavatra ataonao anazy ianao mety mieritreritra hoe anaty mixage manao an'izany diso ianao raha mieritreritra an'izany fa anaty mastering manao an'izay io izy mahafantatra hoe asiana ampiakarina ohatran'izao ny niveau an'ity rehefa eto zany hoe hitanareo tsara moa zany ohatran'ireny hira disco dance amin'izao fotoan'izao reny misy rehefa alohan'ny refrain dia misy fotoana ohatrany somary milamindamina kely le izy ohatrany hoe somary mikatona kely dia rehefa tonga ny refrain dia ohatrany hoe maneno mafy be le izy dia tsika zao raha tsy mahay an'le izy dia tsika mieritreritra hoe ampiakarina volume rehefa tonga amin'ny refrain ohatra zay le fantanina tany ambonimbony tany hoe rehefa vao manomboka le hira dia miada ambany kely aloha le izy dia rehefa manomboka mandrosindroso dia ambonimbony le izy dia ohatran'izay hatrany reny tsy voatery hoe au niveau le amboarin'le ao anatin'le mastering amboarina ao anatin'le izy fa mety hoe resaka champ stéréo le izy araka le zavatra niverenantsika tany amin'ny voalohany indrindra teo tam'le Fruity Loops teo hoe indraindray le izy rehefa alohan'iny refrain iny somary akatony kely le stéréo somary lasa mono kely le izy dia lasa ohatrany hoe ianao zany no lasa ohatrany hoe centré lasa ohatrany maina kely zay ny fianono anazy dia tonga ny refrain dia mivelatra indray le izy dia izay dia ohatran'ireny hoe tena tsara be mihitsy le izy vao miditra refrain tonga dia mampandihy be na ohatrany hoe tonga dia hitanao hoe milamina ranga zany izy zany tiako zany izy zany sa zavatra izay asan'ny mpanao mastering daholo no manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany mety hoe afaka ataonao ihany zany any amin'ny fanaovana ny mixage fa mastering tena manao an'izay asa rehetrarehetra izay dia ny farany moa zany ny coloration tsy haiko hoe inona ny fomba hanazavana zany coloration zany fa rehefa au final moa zany izy zany mahita hoe izy le clarté somary avoaka kokoa ahoana ny fomba ahafahany manao mise en valeur kokoa an'le mpihira mba hoeny tsara le tononkirany izy no mitady an'izay fréquence zay dia izy no manamboatra an'le izy raha ohatra hoe misy gitara acoustique ao mitady efanitsaka fa tsy mifanitsaka mitady efanitsaka amin'le efa haute fréquence an'le mpihira dia izy no mandamina an'iny hoe eto ty ohatran'izao zany hoe efa ao anatin'le ligne finale zany hoe hitanareo hoe tsara mihitsy fa tena asa anankiray ngeza be le izy io mastering io dia ohatr'izay ihany koa rehefa miverina kely amin'le resaka teo hoe rehefa atao anatin'ny ohatra hoe mihaino anatin'ny rehefa mihaino amin'ny télé anao dia hafa ny feon'le izy rehefa mihaino anatin'ny tômôbily anao dia hafa ny feon'le izy dia rehefa ampiakarinao le volume dia indraindray rehefa plus ampiakarinao le volume dia plus misy fréquence ratsy zay manomboka henao anatin'iny dia zay reglen'ny mastering koa zay satria izy mahafantatra hoe rehefa miakatra rehefa manomboka dorana be le son dia izy le fréquence manomboka ratsy dia iny izy ihany koa manamboatra an'iny dia izy mahafantatra hoe aiza ho aiza iny ny ratsy fa tsy hoe tonga dia gitena ohatrany any mixage hoe ty tonga dia miala ty dia ty fréquence ty ratsy dia ty ambany dia ty zao fa izy mahafantatra an'iny point par point mihitsy hoe
izy mahafantatra point par point mihitsy hoe eto ty milatsaka kely ty satria ty ohatran'izao eto ty ampiana kely an'izao ty ohatran'izao dia mise en valeur ohatra les tomes satria eto zao misy jeu de tomes dia eto misy gitara ohatran'izao dia izy zany le mpanao mastering no manamboatra an'iny dia amin'ny farany indrindra izy no manao ny compression sy ny niveau de sortie moa zany niveau de sortie raha tiantsika ho fantatra fotsiny ohatran'ny hoe de base zany amin'ny YouTube zao moins 1.5 décibel fa raha ohatra ka manao streaming ianao ohatran'ny plateforme na Deezer sans sisirena dia moins 14 lux dia ny mastering daholo manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany izy no manamboatra an'iny hoe etoeto ny threshold mba ho ao anatin'le norme tsara le izy dia rehefa mandefa nin'hira iny amin'izay zany amin'ny plateforme rehetrarehetra ohatra hoe Amazon ohatra hoe Deezer ohatra hoe Spotify dia reny mantsy samy manana ny anazy daholo reny hoe ty ohatran'izao dia ty ohatran'izao fa ny technicien manao an'iny dia ny zavatra conseilleko atao aminareo tsy zavatra ianarana miaraka io ary tsy zavatra vita vetivety io hoe anao mastering dia par rapport an'izay zavatra ny teneniko telo rehetrarehetra dia hoe tonga dia hoe hianatra an'iny kofoka be eo tsy izay le fomba fiasa ao anatin'le izy fa tena tsy kelikely mihitsy ary io tena araka le lazaiko izay hoe lesona anankiray tena complet io lesona anankiray complet io dia manomboka hoe jereo fotsiny zay azo atao moramora aloha zany fa atsika fanampy tsy moramora eto ohatran'izay ngambany ho taperiperitsika amin'izay satria efa adindray sy sasany zay tsy napozintsika ho zay le izy fa zany hatrehatra ho 45 minutes eo le izy fa mizotratsika aloha naharitra hatramin'ny farany mino fa tsy manana tsisy fantaniana ntsony ankoatran'izay dia ho toizantsika amin'ny manaraka iny resaka mastering iny fa tena zarantsika tsy kelikely moramora fa ny angatako anareo fotsiny reny tuto rehetrarehetra omenantsika reny no base ingainy reny rehefa tsy tsara reny dia ratsy mixage rehefa ratsy mixage tsy sisy miracle koa ny mastering any fa ataovy izay atsara ny prisenareo dia mora kokoa ny anaovana ny zavatra rehetrarehetra avy eo dia raha tsisy sura fa tsy dia misy manana fantaniana ntsony fa dia misaotra antsika rehetra zalahy tena misaotra mahatratra amin'ny farany misaotra ny amin'ny fantaniana dia ny live-tsika manaraka amin'ny lahady ohatran'izao ihany ny ora dia time manankiray no resantsika raha ohatra ka misy time tianareo tena ho resantsika kely ohatran'izao ihany dia afaka mipropose koa nareo hoe zavatra ohatran'izao mba tiako enona fa ny anton'ity live ty tsy hoe par rapport manao an'le live ohatr'izao dia hoe mampianatra anareo na hoe tonga dia efa zavatra official zany zavatra teneniko samy hafa mihitsy le vidéo reny sy le live ty fa ty zany ohatrany hoe manazava anareo ny globalité an'le izy dia zay dia zay ngambany lasa lava be ny teniko fa dia merci zalahy dia amin'ny lahady ohatr'izao indray dia raha misy tianareo ambara dia apetrao amin'ny commentaire ihany fa ovalentsika zany